I Dokotera Joseph RAVOAHANGY-ANDRIANAVALONA na Tatavoangy dia azo lazaina fa izy no mandelahan'i Madagasikara. 5 taona tany Amponja, 10 taona tany Antsesitany. Velohan'ny mpanjanatany asa terivozana mahatra-pahafatiny tamin'ny 1979. Veloka ho faty tamin'ny 1979. Izany fanamelohana izany dia noho ny fangatahany fitovian-jo amin'ny Malagasy sy ny mpanjanatany 1979 ka hatramin'ny 1979 ary ny famerenana ny fahaleovantenan'i Madagasikara 1979 ka hatramin'ny 1979. Fanomeravan'ny izay olona rehetra mahita an'ity vidéo ity. Zaho moa dia Joël RAVOAHANGY, zanaky Dokotera RAVOAHANGY, Joseph Andrianavalona, izay vao hitanareo tao zany ny tantara kely fohy fotsiny fa ny tantara moa dia mbola tantara be betsaka tantaraina vorina. Matoa amin'ny teny amin'izao fotoana izao dia noho nahita zavatra maromaro izay niainako tamin'ny 5 hatramin'ny 7 zany, na tamin'ny 7 zany, na taorianan'izany ary dia afaka milaza fa dia nahita ny fandalovan'ny tantara malagasy, ny fendohan'ny fangatahany fahaleovantena, ny raha mandika tamin'ny 7 fiverenan'ny fahaleovantena tamin'ny 1979 ny zavatra zany. Ka ny tonga izao fotoana izao hifidy indray tsika ny filohan'ny nosy, tsy azo lavo na iza dia mifatrany ny firenena malagasy amin'ny fitonony eto Madagasikara amin'io fotoana izao. Lasa ambany dia ambany tokoa tsika. Rehefa jerena ny tantara akaiky tamin'ireo 7 tsika no azo atao hoe tany voalohany indrindra amin'ireo tany vao nahazo fahaleovantena. Amin'izao fotoana izao tsika no ry amin'ny farany indrindra. Nahoana re tsika ny lasa nikirosofahana ohatry zany? Nataotsika aiza reo fahaleovantena nahafatesan'ny olona manarivo ny analiny teto Madagasikara. Ka noho izany no mahatonga amin'ny tena jereo fitsara, satria tonga izao fotoana mety hampiova ny zavatra amin'izao fifidianana ho filohan'ny nosy izao. Jereo fitsara ireo mpilatsaka, jereo izay programany. Amin'izay zavatra izay dia misy anankiray angamba araky ny fijeriko azy mety hanafitra ny Madagasikara, mety hanome an'ny Malagasy fanantenana lehibe amin'izay ho avy dia amin'ny programan'ny FMI Malagasy. Izay taritin'ny Andriamatoa Jean-Jacques RATSIETISON. Tsotra dia tsotra ny programany.
na anisany lehibe zavatra lehibe indrindra natonga ny fahoriana fahatrana teto Madagasikara dia le ataon'ny teny baiko hoe dévaluation-ny vola malagasy 5 000 fois hatramin'ny 5 mitsingitana ny vola malagasy. Farany vao mainka nampitombo le fitsingitinan'ny vola malagasy dia nangalana n'ilay décret le hoe nanangana le MID, mouvement interbancaire des devises. Io dikan'io dia nomeny ny fanjakana malagasy zay nakan'io décret io tamin'izany fotoana zany meny ny banque privé ny fitantanana ny devise malagasy ka tsy nanana fahefanantsony tamin'ny devise ny mpitondra malagasy dia tsy nisy tondradrano, tsy nisy hoe aretina nampandritaka ny firenena n'iny dia nohy fotsiny hoe ny programany FMI Malagasy any no mamerina ny fahefan'ny mpitondra amin'ny devise. Tsy vitan'izany raha mijoro ny programany zareo dia mbola samy maka le atao hoe engagement izy dia nametraka fialana napetraka ao amin'ny HCC miaraka amin'ny firotsahana ho candidat amin'ny fifidianana. Raha ohatra ozy izy tsy tanterakay ao anatin'le fotoana zay lazainay zany hoe ray volana ny fampidinana atsasambitany ireo entana rehetrarehetra zay tonga avy any ivelany dia miala zahay. Aiza no misy ohatr'izany teto Madagasikara? Mbola tsy misy zany. Na noho izay fotsiny ary dia fa tokony andalina zay lazainy itsika. Rehefa andalina n'le izy anefa dia tena hita tokotrany fa marina ny zavatra lazainy. Satria nahoana tamin'ny andron'ny talohan'ny 5 nanana banque centrale tsika, nanana institut d'émission tsika manao tamin'ny volatsika, tsika no tompony devise tsika. Raha ohatra nandray fitondrany Andriamatoa RATSIETISON tamin'ny 5 dia niambo izy teo amin'izay Mahamasina hoe mbola manana 15 milliards de devise tsika. Io 15 milliards io nefa reo sisa ny farasisa tafavely noho le fandrobahana nataon'ny gouvernementany Andriamatoa nandritry ny 3 taona. Reo zany ambony fotsiny lay vola azon'ny gouvernementany président tsara nandritry ny 12 taona. Nahoana tsika no lasa ary amin'ny farangidiny iny amin'izao fotoana izao tsy fahaiza mitondra tsika zany matotsika latsaka ambany dia ambany ohatr'izao. Ka noho izany tokony mba eritreritra lalina sy atsaka sy andavana tsika iza ny olona tokony apetraka ho fitondrana ambony indrindra mba ampiova ny fiainantsika tsirairay avy. Dia io mazava amiko amin'izao fotoana izao dia miprograma ny FMI Malagasy taritiny Andriamatoa Jean-Jacques RATSIETISON mety hanafitra tsika ary azo itokisana fa anokatra lalana vaovao atongafa amin'ny Madagasikara amin'ny toerana tokony hisy azy rehefa ny hareny ny tany
sy ny arenany rehetrarehetra ny jerena. Koa dia manantena tompoko fa ty fihetsomy ity dia mba ho raisinareo mba engavy anareo an-tanandroa fidio Andriamatoa Jean-Jacques RATSIETISON Masina tandazana.